Ny izay no idirantsika eo amin'ny lafim-baovao ara-tsosialy sy ny vaovao maro samihafa. Mpisoloky vola sandoka efatra no saron'ny polisy Tsaralalana nanomboka ny alatsinainy lasa teo. Nisy ny fitoriana napetraky ny olon-tsotra mahakasika ity fisandohana ity ka izao natratrarana ireo tompon'antoka izao. Fanadihadiana iarana amin'ny roa tsirakotiny irainy eo amin'ny sarin'ny mamy Rasamoely. Taratasy namboarina manokana anana endrika mitovy tanteraka amin'ny vola no nentin'ireto mpisoloky efada nakana volan'olon-tsotra. Tao anaty vata roa no tratra ireo taratasy miendrika vola sandoka. Miisa 520 briky izy ireo ary mitetina eo amin'ny 4 lavitrisa sy 100 tapitrisa ariary eo. Tamin'ny fetin'ny krismasy no nanaovan'ireo mpisoloky ny asa ratsiny ka tamin'ny alatsinainy teo no tratra ny naman'ilay mpisoloky ary omaly kosa no tratra ny tena ady domokotrika ny raharaha. 100 tapitrisa ariary araka izany ny vola lasan'izy ireo izay nandrebirebena olona hoe ho tafakatra 4 lavitrisa ariary ny vola. Ny SUT zany nisy fitoriana napetraka olona anankiray mikasikana hoe fisolokiana sy ny hoe olona mpanamboatra vola sandoka zany hoe mampitombo vola. Dia tao aorianan'ny fampitonana nataonay zany tamin'ny zoma zany izy io no raisina teto aminay. Tamin'ny zoma lasa teo fanjahatra ny fisehon-javatra zany tamin'ny 29 desambra no navoazan'ilay olona. Dia rehefa natao fitoriana fampitonana zany dia nisy tratra tamin'ny latsinainy le naman'le mpisoloky. Dia tao aorianan'ny fahazahoana le namany zany nanjon'ny namany hafa zany omaly nisy farany tratra le hôtera principal. Nataony tamin'le olona zany sotomany an'le olona ho tafiditra amin'le ampiasan'le vola zany mitondra vola tena izy zany dia eo amin'ny fampisehoana vola tena izy iny anaovany démonstration le olona dia 50 000 zany tonga 150 000 zay zany nazahony an'le olona nakafitantanan'le mpitory ka le mpitory zany tokony tsy ho tafiditra tamin'isy fa le eto le namany reto zany napiditra azy hoe olona azo antoka reto fa tsy hoe vola mpitomboly fa tena hoe zava-misy zany dia misy vola moa toy le mpitory zany dia roboka ihany izy tafiditra tao anatiny. Nambaran'ireo mpisoloky moa fa efa nividianan'izy ireo fiara R5 sy 4x4 ny sasatsasany amin'ireo vola izay azon'izy ireo ary ny ambiny kosa dia nisy naman'izy ireo hafa no naka ny vola. Efa eny anivon'ny fitsarana moa amin'izao fotoan'izao ny raharaha ary mbola misy fikarohana izay atao amin'ny sasany amin'ireo naman'ireo mpisoloky.